hoe tsinao zany izy tsy kose, dia hoe mbola tsy anao no za zany izy mbola tsy foana, dia hoe mavita vitako izy zany. Eny e, mety hoe vitany ny tsy vitako taminao, fa vitanao aminy ve ny zavatra vitanao tamiko? Tianao ve izy? Aleo aloha vadiko ny fanontaniako, tianao mihoatra anahy ve izy? Mba tiako ho hay mivalo ireo fanontanian'ireo. Tsapako be mantsy fa nitoeranao tsy ho voasoloko, dia nitoerako tsy ho voasolonao. Mbola mifampitady isika fa samy tsisy sahy intsony, satria mantsy raha mifamerina isika, raha mifanome fitiavana isika, dia ho ravy indray, dia tsy hifampiraharaha indray fa hifampijaly, satria rehefa misaraka ihany isika vao tsy mifankafohy. Inona zany tokony ho ataontsika? Akaretim-po hijery indray mitatana tanana hafa ve sa hitady fifaliana sombitsomby nanatratra ny olon-kafa? Efa hainao kosa ny antsika, fitiavantsika tsy mamerana raha tsy misaraka. Tsika tena fitiavana ve zany sa malahelo anao fotsiny aho satria ianao tsy anahy? Fitiavan-tena ve zany satria ianao tiako ahy foana na amijaliako ary? Mba nandinika ihany aho dia mihevitra aho fa fitiavana diso tafahoatrany ahy, satria mila hamono ahy ianao rehefa mba mitantana olon-kafa. Nefa vao manantona ahy ianao ka iny tsika mba misangisangy kely, dia ravoravo tanteraka aho ary feno ny foko. Manenina aho ankehitriny nandao anao. Nanapa-kevitra aho fa raha miverina iny tantarantsika iny dia hanajanao aho, hitianao aho ary tsy hamelanao. Nilan'iny fisarahana kely iny tsika vao tonga saina fa tsika tsy mifankafohy izany mihitsy e. Tsisy havita meno mibangana velanao ary toraka izany koa ny any aminao. Mody samy be am-po satria samy te ho mafy, nefa malemy vao maheno ny anaran'ny ray. Mody mampiseho hoe faly sika natratra n'iny olona iny, nefa nanatsasany zavatra niainantsika